Efa nanomboka tamin'ny herinandro sika tafaran'ny famakina ny taratasy ho an'ny Tesalonisianina dia namaky indray taratasy vaovao an'ny Masindapoly dia ny taratasy nalefany ho an'ny Kristianina tany Kolosy. Dia tsara iverenao kely ihany ny ataontsika tontolo manodidina n'io taratasy io sy ny mombamomba n'ireo Kristianina reo satria misy mifanaraka koa amin'ny fiainantsika Kristianina aty Madagasikara sy aty amin'ny faritra Ambositra ny zavatra niaina ny tany Kolosy. Talohana tongavany evanjely tamin'io toerana sy tanàna io dia ireo olona reo zany ohatra ny gasy taloha ihany efa nanana ny fomban-drazana, ny fomba fanao sy ny finoany. Zay ary ireo Kristianina lasa Kristianina olona ny bebaka tany Kolosy zany na tonga Kristianina aza dia mbola nijanona foana reny fomba fisainana raiky tapisaka nolovana tamin'ny Taolo rainy. Ohatra zao aty Madagasikara, ohatra hoe tsika sady Kristianina no mbola matahotra fasambazimba, tsy maintsy manipy kely satria zay ny fomba teo. Dia na Kristianina engany mamaliza sahanao azy zany sady manipy zavatra eo kaiky ny beny eo fa misy faza. Fa zay ny fomba ny olona tany Kolosy, re ohatra mbola sy tena azonao tsara le hoe misy nouveauté zava-baovao amin'ny finoana ny Kristy io dia manao an'izay atao hoe syncrétisme religieux. Syncrétisme zany mbola mampifangaro finoana sady manao chapelet no manipy potikanina kely agny amin'ny fasagna vazimba satria matahotra an'ireo ataosika hoe sody tratra ny fiarakarahana, sody mivilambava. Marina zay sady iso vobetsika ny matahotra zavatra sasany. Rehefa mitaiza zazakely moa zany laikenana dehibe ny zavatra tandremana hoe mitondraky senasena dia embohana vorodamba, mandika afo sy ny sisa. Ireny akory sy hoe anina loatra fa le finoana mbola sy tena masaka dia natahorana hoe misy fanahy eny amin'ny rivotra. Ao misy lolo, angatra, matoto, avelo. Ny mpamosavy moa dia tena tahoratsika misy raha matoy ihany dia hezagna. Azonareo ve? Igny sagnomezana sy ny olona fa rehefa teo ny tenin'Andriamanitra ny hanome vahaolana. Fa ohatr'izay koa ireo mpino tany Kolosy reo efa vita batemy, Kristianina mandray sakramenta fa mbola minomino zavatra be dehibe ary mbola misy kifanazahana sy zavatra kitopotopoina koa azy. Zay zany ho an'ireo le tena hoe mpanompo sampy. Fa tany Kristianina tany Kolosy koa misy ihany olona efa zody le tia vavaka be reny. Fa ny azy le hoe tsy maintsy forany mitandrina ny lalàn'i Moizy dia ady-hevitra be ao am-piangonana rehefa mivavaka asika. Fa i Masina Paoly zany nanoratra ny taratasy satria sy Paoly moa nanorina ny fiangonana tany Kolosy fa misy misionera tsiny hoe Epafrasy. Io Epafrasy io no nitantara tamin'ny Paoly agny Roma hoe ohatran'izao ny zava-misy eo aminay eo Kolosy ao. Ny olona aloha dia mivavaka fa tokony ho azavainao kely Paoly hoe ahoana le fanahy eny amin'ny rivotra sy ny sisa nefa araka ny evanjely dia hoe efa nandresany zao tontolo zao Kristy, efa ny resiny aby ny zavatra rehetra eo ambany fitoeratongo sy ny sisa nefa ny olona aminay tena matahotra. Ary misy koa vao hoe tsy maintsy mitandrina ny lalàna. Ozy Paoly kalma anao Epafrasy miandro kely anao fa hanoratra fa leo diniako tsara. Inona moa le problème teo? Ty reo vao mitazona fomban-drazana, ny sasany koa magne fivavahana jody sisa ao ary Ozy Paoly misoratana ny taratasy dia efa nivakiana tamintsika tamin'ny herinandro io sy androany. Dia androany zany Paoly magnome vahaolana ka milaza hoe zao fotsiny ry Kristianina aty Kolosy. Ianareo moa miteny roa zao raha tsy fantatro hoe ny taolambalo ny trinina fa ataovy mifatana aminay aty an-tanàna zao resaka zao fa mitovy amin'ny aty ry Kristianina aty Ambositra aty Madagasikara sy Kristianina ankehitriny satria tsy aty Ambositra sy Madagasikara rery ny miaino ry Kristianina ankehitriny amin'izao taona 2025 zao. Ny fiainanareo dia vao misy hitovitovizana amin'ny nanzoan'ny tany Kolosy. Mbola manana zavatra inoana sy atahorana anareo ary mbola mifangaro amina finoanom-poana indraindray ny fivavahana. Ary hita zay ny fiainana andavanandro. Ka zao no izy aoka anareo hamaka sy hifototra tsara ao amin'ny Kristy zay ny tena ilaina. Iaho amin'ny distrika anay Mazorivo misy toerana atao hoe Andranakova zay fandehanana rehefa Kristy mpanjaka sy rehefa sapakazo. Ao atampony Andranakova ao misy tsangam-baton'ny finoana dia io vaky teny androany eo amin'ny Kolosianina toko 2 no misoratra ao manao hoe aoka
ho tahaka ny nandraisanareo any Kristy Jesoa no handehananareo ao aminy koa. Aoka araka ny nandraisanareo any Kristy Jesoa no handehananareo ao aminy koa. Inona ny dikan'izany? Mamaka sy mifototra ao amin'ny Kristy. Dia ohatran'izao ny dikan'izany. Sahala mihazo zany isika. I Kristy no faka agnambany dia isika rasany zany. Inona moa ny ifandraisan'ny faka sy ny rasany? Roa. Ny faka dia voalohany aloha zany iny no fototra isanganana ny hazo. Fa rehetra hazo sa misy faka midaboka ho azy, atopatopa zao rivotra zao lavo, misy cyclone lavo. Fa rehefa misy ny faka, ny mantalimo zany ny kesika mandeha lava dia lava ny fakany. Ho azy zay sa mahalala zany karazan-kazo tereniko zany dia eritrereto ny mangahazonareo any an-tanimboly. Fa ny mangahazo indraindray aza anao magnaraka amin'ny angady efa misy 2 metatra dia tapakefatra voahazo ohatran'izay le faka. Ka aoka nareo i Kristy iny faka iny itokiso hoe indray ninina rivotra sy koto amin'ny Facebook le manirasira olona zasy no maharary satria ngaharainy sady miteny rasy no sy fatany akory ny zavatra inotsika dia mba milaza izy miteny. Sy manao affirmation gratuite satria mangala-barany katolika mianara aloha. Sy afaka hiditra amin'ny séminaire satria manana sipa manana vady. Fa ny célibataire makagny ohatranay. Fa disponible amin'ny internet. Ka no zany. Ny olona mamaka sara amin'ny Kristy ary mahao ny vavahany Jesosy maty mahazany fa maty alarobia sa misy an'izany. Mihinana ny zavatra rehetra. Iny tereniko tam'lado satria ny fanjakan'Andriamanitra sy resaka wawawa fa marinana sy fiadanana ary fifaliana amin'ny fanahy masina dia samy salamany reny sy ny zaza. Zay no izy zay. Tasika ka aoka ozy izy isika hamaka tsara sy fototra amin'ny Kristy. Noho izany rehefa miteny Kristy atsika dia tsy mitovy amin'ny sasany koa. Ny sasany sarany i Kristy sy ny fiangonana. Aoa Kristy dia Kristy loha ary ny eglizy no vatany. Zany hoe ny eglizy tsy misy an'i Kristy dia monstre zany sa misy loha zany fa vatana fotsiny. Ary re kristiana an-danitra fotsiny fa sy miaraka amin'ny eglizy sy ny kristianina rasambatana, zay mitambatra no atao hoe Kristy, zay ny finotsika, zay no atao hoe Kristy zay. Ka noho zany rehefa hoe Kristy fotsiny na Jesosy an-danitra agny fotsiny fa sy mieritreritra ny fiangonana agnao, misy an'ireo dimbin'ny apôstôly, ny papa, ny évêque, ny pretra, ny kristianina rehetra, zay Kristy feno zay. Kristy ny raisitsika mofo sidy vai ty dia eritrereto fa ao agnatin'ny manontolo ianao vita batemy rasambatany isika mitambatra no ao, isika zao misy no mandrafitra ny vatany Kristy. Zay no mahasakramenta azy, famantarana ihany io ry havana, famantarana hoe isika mitambatra io sy sady io Kristy agnan-danitra lohatsika no io isika rehetra rasambatany. Ka zay no mahatonga ny Eucharistie hoe Kristy nizaly teo amin'ny hazo fijaliana fa mbola mizaly amin'ny rasambatany izy mandraka kehitriny dia rehefa mihinana ny mofo agnao dia mahatsapa hoe silaky ny tenako le lasa amin'ny Fredy, silaky ny tenako le lasa amin'ny Bakoliny. Dia ohatranao ray aina. Zay zany ny atao hoe mamaka tsara amin'ny Kristy. Dia tsy manao finoana fotsiny hoe mandray an'i Jesosy mpamonjy ny tenako manokana, mpamonjy ny taigna asika mianakavy fa sanao rery. Zay ny atao hoe Kristy. Mpamonjy ny tena ny olona rehetrarehetra hoe sy miombona tsara amin'ny katolika tsy afaka mandray sakramenta satria sika mitambatra no eglizy ary Kristy miara mizaly amintsika rehefa misy rasambatana mizaly. Rehefa misy rasambatana anankiray mahazo voninahitra sy hoe mamokatra manao zavatra tsara dia isika manontolo no miara mahazo voninahitra. Zay ny atao hoe mamaka tsara ao amin'ny Kristy. Zay zany le hoe faka sy ahozongozony rivotry ny fampianaran-diso ianao fa ny faka ihany koa ny heviny dia hoe avy any amin'ny faka no iaingany aina mamelona ny hazo. Ka na dia karakaina aza ny tany maina ny andro sy sisa io faka io rehefa ny faka no itokisanao hoe igny rangahy laliny igny mahatakatra lavitra dia lavitra agny nak dia savy ny orana mandritra ny 3 taona dia hitanao fa maiso ravina ihany azy satria ny faka no miassuré azy zany. Agnao fotsiny aza manapaka taigny amin'ny faka, zay no angatahana aminao fa andidin'ny Kristy faka no mamelogna anao amin'ny alalan'iny tenin'Andriamanitra ny sakramenta ny fivavahana dia velominy ianao. Dia zay zany ny zava-dehibe maty koa asa misaraka amin'ny Kristy. Zay ihany ny zava-dehibe azontsika. Masinday Cyril évêque tany Jerosalema ny teny hoe Kristy no faka dia isika ratsana dia i Kristy ilay faka no mamelona mahatonga ny rekikisana ny hodikazo ery amin'ny any ery dia hita misy maitsy misy mandomando satria izy miray amin'ny Kristy. Ohatr'izay koa zany isika. Ny amaranana azy mba asiana resaka kely ny evanjely androany. Jesoa
efa ny olona zany mpianany le ohatra tsika miara mivavaka zao mpianany ao ny atao hoe mpianatra dia disciple zany hoe tena hoe olona tena resy lahatra ny fiainan'ny Kristy hoe io ataon'ny Kristy io rangany tena izy io ny fiainany noho izany i Kristy de sy enseignant mpampianatra fa maître ny maître zany efa niteneniko foana ohatra ny maître kung fu karaté maître zany olona mahafehy tena izy tena manana discipline izy amin'ny fiainany mikotrana izy ary mamely manao asa soa izy manao fiatrana izy ohatra zao de ny disciple tonga de mianatra sy magnatanteraka an'izay rety amono ny demony ianao ohatra zao midaka fanaovana azy de ataonao koa le daka ampianaran'ny maître fa sy ohatr'izay ny mpampianatra sotra ny mpampianatra miteny fa samanao no ahafahanareo manasitrana ahafahanareo manampy ny olona fa izaho ny manome anareo zany hoe miinvestira pouvoir ao amin'le olona de zay fa isika de mpianatry Kristy aby fa reo raika naroa mba agnatiny aho na sy mendrika sy ny herika na fahamendry mba hanasoninkely aho hoe sika aza ny sofinao ny jerena fa ny finoan'ny eglizy mitana mba manao azao ao mikazety ao mba manao ao mikazety ao de zay ny maha apôstôly aho fa samy mpianatra sika fa apôstôly aho mba hanampy ny hafa koa hameminisa sika efa atondragno sala mba ray aman-dreny aho zany e sika atondragno de ato disy efa mihinan-kanina fa mba matanjaka de hoe ndeha koa mba hanampy ny hafa ny velan'ny ray zay le izay nataon'i Jesosy mivavaka aloha izy de nifidy izy de rehefa aveo nanasitrana ny olona rehetrarehetra farany riavana ny salamo fahadimy amby efapolo amby zato ny vakina teo iny de hoe Andriamanitra tsy mivadika ary Andriamanitra sy mba mandao ao amin'ny Kristy zany Andriamanitra sy mivadika sy mandao zany no hitasika maso fa tsy zavatra takarina saina sy nofinofisina raisony ko amin'io vakio ny tenin'Andriamanitra fa samy hain'ny Kristy mamelona atsika ireo de rehefa mandray kominio ianao miezaka mandray mitsakotsako ary mampiatra ny tenin'Andriamanitra io de ho sapanao fa rehefa vao manao manko anao sahasapa eno hasapana ho mahamay ny afo resiny kasika ko kasi hoe tenin'Andriamanitra de hoenao fa sy mivadika Andriamanitra ary sy mandao anao izy de am'izay sika sy hatahotra na fanahy hafa sy ny sisa atahorantsika ireny sy ho voasariky ny fampianaran-diso izay manao propagandy te hahazo ny vola sika sy ny janagana sy ny vidina bitro sika fotsiny olona de sika efa milamina sara ato amin'ny katolika botrabotra ny sakramenta ato no tadiavin'ny sahandray sakramenta atao batemy kisoka fagnindroan'ny ray tandremo raha any atao batemy nandrirignina igny mamaliza tonga de soboka ry agnaty rano ary rano andagnosany janagana amin'io misy ranom-boro